Fahasafaradalana aminao ny tenako amin'izao takarivany alatsinain'izao tompoko lahy sy tompoko vavy miarabantsika rehetra natratra ny fety ny Pentecosta ary mirary soa ihany koa moa manasanao ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ny lafiny vaovao manasongadina ny izay ako ny fankalazana ny fety ny Pentecosta izay moa no tena isan'ny songadina ao anatin'ity fampalalam-baovao ity ao ihany koa ny lafiny ara-politika hiditra avy hatrany ary isika ao anatin'ny vaovao ara-pinoana tao anatin'ny fankalazana an'izay fety ny Pentecosta izay saika tomefy olona avokoa moa ny fiangonana teto an-drenivohitra rehetra ny fotoam-pivavahana teo anivon'ny fiangonana Katedraly Analakely moa sy teny amin'ny fiangonana EKAR 67 hectares ary nde hoarantsika ampahafantarantsika tao anatin'ity fanadihadihana irana amin'ny Christian Rakotondramangy eo amin'ny sarany Christian Rakotondramangy ity. Ho an'ny teto amin'ivon'ny Katedraly Analakely indray dia niditra indroa ny fotoam-pivavahana noho ny hamaroan'ny mpivavaka. Noho ny mahafotoan-dehibe ny Pentecosta dia nisy ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo omaly alahady 7 Mey andro ny Pentecosta. Nambaran'ny mpitandrina Diana Razafy Mamonjy tao anatin'ny toroteny omaly fa efa nilatsaka tamintsika olombelona ny fanahy masina dia anjarantsika no mangataka ny esany amintsika tsirairay avy. Sotrindra ray manalo fatia mety ka nampitsony fiangonana manaka ankehitriny namafaka ny tantara. Velon'ny fanahy isika dia aoka amin'ilay araka ny fanahy. Sambatra ny maitsy lalana izay mandeha amin'ny tsiro. Sambatra izay mitandrina ny velona ka mariky ny fahaterahan'ny egliza ny Pentecote ho an'ny finoana katolika ary ho an'ny teto amin'ny eglizy katolika 67 hectares manokana dia hipoka ny trano fiangonana omaly alahady ny Pentecote izay nidina amin'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly sy Masin'i Maria. Fotoana manan-danja ho an'ny finoana katolika ny Pentecote izay ankalazana ny 50 andro aorian'ny Paka ary 9 andro aorian'ny ekaran'i Jesoa any an-danitra. Ankoatra ny mavampitoana mariky ny fahaterahan'ny fiangonana azy dia fanavaozana ny fehekempinoana ihany koa ny omaly alahady ny Pentecote ho an'ny eglizy katolika romanina.